Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falimiraba antsika revako malala tratra ity Alarobia fa valon'ny volana Novambra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko 420. Matio toko 420 andininy fa 720 hatramin'ny fairaika amby telopolo. Matio toko 420 andininy fa 720 hatramin'ny fairaika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amaizinina ary ny volana tsy ahazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hitan'ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy, ary angonin'ireo ny olom-bofidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ry iray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Manamarika ny taonjato ho iainantsika ry havako ny antsoina hoe fobia. Saika taonjato ny antsoina hoe fobia ity taonjato iainantsika ity. Vokatry ny fandroson'ny siansa ve, vokatry ny ataontsika hoe ny fihazakazaky ny psikôlôjia ve sy ny sosiôlôjia ve, fa dia zary be dia be ireo karazana fobia, na karazana tahotra zany amin'ny lafiny anankiray, karazana tahotra iay, angoisse, ny atao hoe fobia avy amin'ny teny grika hoe phobos. Be dia be ny karazana fobia izay hitantsika iainan'ny olona. Ary ohatra misy mahazatra antsika ny hoe claustrophobie na claustrophobe, fahatahorana mihidy aman-trano na mihidy ao anefitra mihidy, ny inona koa mety mahazatra ny olona ny agoraphobie, fa tahotra ny miseho masom-bahoaka, tahotra vahoaka, ny acrophobie avy amin'ny teny grika hoe acrone, ny acrone dia pikina hoe tendro, tahotra miakatra avo zany ny acrophobie, na koa ny clinophobie ohatra, mahazatra be ny clinophobie izay avy amin'ny teny grika clinène, ny teny hoe clinène dia mitsotra. Ny olona antsoina hoe clinophobe dia olona izay matahotra matory, matahotra ny hoe ho fatsy, matahotra ny matory, matahotra mitsotra matory. Ny gametophobie, olona matahotra manambady, matahotra mariazy ny marimarina kokoa. Ny gephirophobie, avy amin'ny teny grika hoe gephiro, nataony gephira, nataony grika hoe gephira dia tetezana. Ny gephirophobe zany dia olona matahotra mita tetezana. Tahaka izany koa ny katisophobie, olona matahotra mipetraka, avy amin'ny teny grika katisis, zany hoe mitombona zany, matahotra ny mitombona, matahotra ny mipetraka. Isan-karazany misophobie, matahotra vovoka, ny scopophobie, matahotra scoposa, mpitily, matahotra ho hitan'ny olona, matahotra jeren'ny olona. Be dia be ny karazana phobie anjato, ny phobie-ny olombelona amin'izao andro antsika izao. Matahotra taratry ny hoe inona mahatonga ny olona matahotra. Ary anankiray izay fantatsika dia ny tahotra ny farandro. Ny tahotra ny hoe ho avy ny farandro, hitranga ny farandro, arak'izay sio marika Matio toko 420 eto, manahoana ny hitranga, mitebitebiny amin'ny antsoina hoe farandro. Ary izay le tenen'ny teny frantsay hoe ao anatin'ny antsoina hoe éco-anxiété, zany hoe be dia be ny tanora, be dia be ny olona izay mitebitebiny amin'ny ilay ho avy tratran'ilay horonan-tsaly hoe apocalypse now, dia manjary lasa mitebiteby be ny amin'ny ho avy. Ankoatra ny ora dia misy ilay atao hoe thanatophobie, hoe thanatophobie, thanatos, matahotra fahafatesana. Matahotra fahafatesana, ary manamarika ny fiainantsika mihitsy zany hoe thanatophobie zany, matahotra fahafatesana ny olona.
ary mitebiteby manoloana ny mifarandro ny fahafatesana dia eto ary afaka malala Matthieu toko fa 4:20 any de manazava amitsika fa na ahoana de lalàna an-javaboary, lalàna zay napetraky ny soratra masina mihitsy ny hoe tsy maintsy ho avy ny farandro. Eo ny fanimbana ataon'ny olona izay miteraka fikorotanana eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny tontolo iainana. Fa na ahoana de zao zavatra naturel, na zavatra voajanahary, zavatra nataon'Andriamanitra ny hoe tsy maintsy hifarana izao rehetra zao. Tsy maintsy io tany mihodina io de tsy maintsy hisy zavatra hitranga aminy any amin'ny galaxie, misy zavatra izay misy lalàna napetrak'Andriamanitra ny hoe tsy maintsy horavany tany zay rehetra eo aminy. Rehavako eto ara de manazava Jesosy mitory-teny manao hoe any aoriana any de zao ho amaizinina ny masoandro, ny volana tsy hazava intsony, ny kitana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ozongozonina. Zavatra matetika ary firesaka ireo ataontsika hoe mpandinika ny ireo manam-pahaizana mpandinika ny astra sy ny planeta sy ny tahaka zany ny fitrangan-javatra tahaka zany zavatra fahita amin'ireo kitana, amin'ireo astra zay amin'ireo ataontsika hoe amin'ireo zavatra miodikodina any ambony any. Ny tiany Jesosy tantaraina am'zany dia mba hahatonga atsika tsy tebiteby miatrika amin'ny farany, mba tsy hahatonga atsika matahotra miatrika ny farany, mba hahatonga atsika tsy ho fatoran'ny tahotra amin'ny fiainana isan'andro, fa hibanjina no avy ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fifaliana. Dia eto ary de mampiomana atsika Jesosy fa ho avy ny fiafarany zao tontolo zao, ary isy famantarana eny amin'ny lanitra, isy famantarana eny amin'ny lanitra hitomany ny firenena rehetra, ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjely ny tompo ary ho angonina ny olom-boafidy rehetra. Inona no toe-po sy toe-tsaina tian'ny tompo ananatsika, tian'ny tompo iainantsika miandry ny fiavin'ny tompo? Dia zavatra telo. Voalohany de ny faneketsika fa tsy eto amin'ity zao tontolo zao ty no ametrahantsika akory ny fotsika. Io efa ndraisantsika tamin'ny filozofian'ny Nietzsche. Nietzsche dia isan'izay nanameloka ny kristianina. Nietzsche dia nanameloka ny kristianina ary nivohy ny antsoina hoe nihilisma, zany hoe nivohy ny tsy fisinina ninninna ao ambadiky ny fahafatesana. Misy karazam-pivavahana maro mantsy, misy karazana toe-tsaina maro, misy fomba fisainana maro samihafa iainan'ny olona na inon'ny olona, samy manana zay treretiny sy inon'ny olona am'izay mitrango ambadiky ny fahafatesana. Ny kristianina de mino ny fitsanganany tena ny maty na ny résurrection. Itsika kristianina de mino fa isy ny fitsanganany tena ny maty, isy ny fiainana ambadiky ny fahafatesana. Ny hindoa de mino ny antsoina hoe mino koa ny antsoina hoe réincarnation, manoloana ny fahafatesana, marina fa ao ambadiky ny fahafatesana de zao izy mino manao hoe tsy maty ny olona fa miverina indray ty ambony tany, réincarnation. Misy any takandry Nietzsche dia mino ny antsoina hoe néantisation, zany hoe mino ny fahafoanana na tsisy ny ninona ambadiky ny fahafatesana. Nisy magazine kely zay tamin'ny taona 2009 psychologie, mikasika psychologie zay izy, psychologie magazine zay mihitsy le psychologie magazine zay de nisy article kely tao nosoratan'ny David Servan Schreiber izay ndresaka ozy tamina tovovavy anankiray zay antsoina hoe Katia. Dia izy ty ozy izy le tovovavy zany Katia dia mathématicienne, ingénieur statisticien zany izy dia vavy kely statisticienne ty dia athée, tsy mino an'Andriamanitra izy,
tsy mino ny fisian'Andriamanitra de tsy mino zany izy ny fisian'ny fiainanao ambadiky ny fahafatesana. Any ka nanjary mitebiteby be izy amin'ny fiainana isan'andro, matahotra ny fahafatesana, matahotra ny zavatra hitrango ao ambadiky ny fahafatesana, matahotra hoe ny fieritreretany hoe zany ao ambadiky ny fahafatesana zany finoa dia aizina, fahafoanana, tsisy ninina korotana, ary dia lasa mibaiko, lasa nanana tahotra ny fiainana, tahotra isan'andro, lasa namatotra azy zany hoe ho faty dia hiditra ao anatin'ny fahafoanana, maizina be, maizikitroka, mampatahotra. Ary dia ilay mpitsabo azy zany docteur Davida dia somary ataoko ahoana ary ty zazavavy totoka hoe manana olana ara-psikolojika ity de nazavainy de hoe azo ange misy olona be dehibe zany a mitsoro vavolombelona, mitsoro vavolombelona ny amin'ny hoe antsy zany ange ny ambadiky ny fahafatesany, ambadiky ny fahafatesana misy olona le hoe efa comateur reny zany de verina ndray, misy ndray zany olona efa ho faty de verina ndray, de samy mitantara hoe ny olona tantarainy olona de zao misy mazava be ao, misy zavatra mazava be, misy zavatra misy tokony takany tunnel andehanana sy ny sisa be dehibe reo témoignage zay na fijoroana vavolombelona nangoniny ty dokotera ty ary nitantarainy tam'ilay vavikely. Fa izay nafahany nampahery lay vavikely, nafahany nitsabo lay vavikely. Zay tiana tenena de hoe ny kristianina dia manana finoana sy fahatokina fa ny ho avy de tsara. Zay mahatonga amin'ny Paoly manazava amin'ny Romanina toko fahavalo manao hoe fa ny fanantenana no amonjena ny mino. Itsika de manana fanantenana fa ny ho avy de tsara. Ekentsika zany ny toe-tsaina voalohany de ny hoe ekentsika fa ty zao tontolo zao ty dia mety de ho rava, tsy eto am'ty zao tontolo zao ty no ametrahantsika ny fiainantsika fa mandalo eto. Ohatsika manao hoe iniditra de isanana meloka mihitsy ny kristiana manao hoe kristianina de olona hafahafa be satria mizara roa ny fony. Ny fony anankiray any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay inony, ary ny fony anankiray eto ambonin'ny tany. Ary satria olona mizara fo tak'zany mizara tak'zany ny say na mizara tak'zany ny fony de olona tsy azo antoka mihitsy zany ny kristianina ho iniditra. Fa tokony ny olona tokapo no azo antoka. De ohatra hoe tsy mieritreritra fa zay eto ambonin'ny tany any izy, fa raha olona mizara roa ny fony sy mizara fanjakana roa ny fony de olona tsy azo antoka mihitsy izy ho iniditra. Ary dia tsy zany anefa ny kristianina. Amintsika kristianina fandalovana ny tany, fa tsy fandalovana hosombatsika akory, fa fandalovana apetrakitsika olo van'ny taranaka aorina. Fa itsika de resy lahatra fa izao tsy eto am'ty zao tontolo zao mihitsy ty akory no ametrahantsika ny fotsika, no ametrahantsika ny faniritsika, fa izao mety levina neto. Arak'io teneny Jesoa io, matoa Jesoa nilaza ny hoe ho rava ny tany zay rehetra eo aminy hiraraka ny kintana de mampiomana antsika izy hoe mety levina izao rehetra zao. Ary ny tenin'Andriamanitra raha teo de ny hoe tany sy lanitra ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. No zany dia nzahatra voalohany tiany ny tompo atsika de ny hoe ekeo fa ity tany ty de mety ho rava, de aza apetrako ny fonao, mijoro vavolombelona eto ianao, miasa, mikarakara, mifaly am'zay zara fanompona omen'Andriamanitra, mifaly amy zara fitahomen'Andriamanitra, mifaly am'zay zara tombonjo maro samihafa omen'Andriamanitra. Fa izao ny fotsika tsy eto am'izao tontolo zao tsy akory. Fa ny faharoa zay tiany tompo takarytsika raha toka manao ty toroteny ty zay manao ty toko 2:20 de izao ny finoatsika fa misy ny fiainanao ambadiky ny fahafatesana. Tsy hoe ravy ty tany ty de miara rava amy tany keo sika, tsy hoe maty tsika de miara maty keo ny maha olona tsika manontolo, tsia. Fa tiany tompo takarytsika raha mitantara ty toko 2:20 izy, fa izao misy fiainanao ambadiky io fahafatesana io. Ary ny olona manana zany finoana ny fisian'ny fiainanao ambadiky ny fahafatesana zany no mahatonga atsika mahay makafy aza ny vanim-potoana ankehitriny. Ny olona resy lahatra fa misy fiainana mandro zao, misy fiainana miandry azy ambadiky ny fahafatesana, ny olona mahay mampiasa ny vanim-potoana ankehitriny satria tsy laniny amin'ny fiferotanaina ny fotoanany. Mifanohitra ny hoe ny olona zay mieritreritra fa tsisy ny aninona ambadiky ny fahafatesana, reny olona reny ara no matetika mpanimba zavatra tahaka ny Hitler.
Ny olona zay mieritreritra fa tsisy fiainana ambadiky ny fahafatesana, ireny ny mandrakariva manimba tena, tsy mahana fifaliana. Fa ny olona mino ny fisian'ny fiainana ambadiky ny fahafatesana no mahay mampiasa ny fotoana ny vanim-potoana ankehitriny, hoe mandalo aeto fa hiampita ao amin'Andriamanitra kosa amin'ny fotoana manandrifo zany, miampita ao amin'Andriamanitra amin'ny fotoana voatendry. No zany dia ny olona izay mino ny fitsanganan'ny tenany maty, ny olona izay mino ny fisian'ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, de olona faly lalandava, olona tsy matahotra ny ho avy, ary tsy mitebitebiny amin'izay fitsangan-javatra ny ho avy. Tsy hoe tsy matahotra ny fahafatesana akory, tsy zay loatra, tsy hoe tsy matahotra ny fitsangan'Andriamanitra, tsy zay loatra, fa izao mahay manana finoana sy mahana fatokina fa izao mety ho levina fa ny mandrakizay kosa ao amin'Andriamanitra. Ary zay natonga ny Jesosy nampianatra tamin'ny andro nampianatra ny mpianatra tatsika ny toriteniny tamin'ny Tomasy, ny tenena manao hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo angiahy, de aka anareo, de izay isy ako no isy anareo. Zany hoe tena ampioren'ny tompo mihitsy no finoantsika hoe misy toerana avombanina, misy toerana namboarina ho anao miandry anao ao ambadiky ny fahafatesana. Ka raha zao rehetra zao ary natonga raha ny fahafatesana, de mino fefa men'ny tompo anao no manina ho anao zany toerana zany. Fa ny fahatelo sady fana zay tian'ny tompo koa nefa ho toetsaitsika dia ny olom-boafidy, ny olom-boafidy mazava tsara ny 9:30 ary angonin'ireo ny olom-boafidy. Zany hoe tsy ny olona rehetra akory no manina ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nantsoina ho ao amin'izany fiainana mandrakizay zany ny olona rehetra, fa tsy zay rehetra nantsoina akory no nanona ny antso, tsy zay rehetra nantsoina akory no nanona ny antso. Betsaka no nantsoina ho Jesosy fa vitsy ny namaly. Ary satry ny olona rehetra misy hidra ihany hoe samy teo any amin'ny paradisa daholo ny olona, ila Paoly reva, fa izao samy teo any daholo, fa izao nanahoana, nino ve, nino natokan'Andriamanitra ve, ny aina tamin'ny fiainana kristianina ve, ny aina tamin'ny fitiavanamana ve, tsy zay. Fa ny olom-boafidy ihany no ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Nataon'Andriamanitra ho voavonjy daholo ny olona rehetra, zay no antony nanomezany zanany. Fa izao misy ny tsy nanaiky, misy ny tsy nanony, misy ny tsy nandray, misy ny nandà. Mazava ho azy araka ny tenin'ny Jesosy raha teo io, izay manaiky io mason'ny olona de kekozy izy eo anatrehan'ny raiko, fa nisy ny nandà. Za tsy kristianina, za tsy mino, za tsy resy lahatra ny amin'ny fiainana ambadiky ny fahafatesana, za tsy resy lahatra ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Be deabe ny olona rehetsika miteny an'izany amin'izao andro zao. De zao tsy hoe tsy nofidian'Andriamanitra kozy izy reny, fa tsy nifidy an'Andriamanitra, tsy nifidy an'Andriamanitra. Ianao kosa nifidy an'Andriamanitra, isika nifidy an'Andriamanitra. De matoky sika zany fa olona zay ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Matoa Jesosy nanazava ity toriteny lava ity, Matteo 7:20, misy andininy hatrany amin'ny 2:10, de mikasika lava daholo ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiavian'ny tompo, ny fitsaran'Andriamanitra, ny ao amin'ny fiainana ambadiky ny fahafatesana. De mampahiry antsika ary havana ny famakina azy tony. Tsy hoe mampatahotra antsika akory ny antony nanomezan'i Jesosy antony toriteny tony, tsy hoe hampatahotra antsika na hampiroro antsika na hatonga phobie ao anatintsika, fa hatonga antsika kosa iorona bebe kokoa amin'ny finoana ka hanararoatra ny vanim-potoana ankehitriny, zay ahafahana mijoro vavolombelona, tsy matahotra amin'ny fiainako avy. Marina fa tazantsika mikorotana ny tontolo iainana noho ny toe-javatra maro samihafa, noho ny tsy fitandreman'ny olona, noho ny etraketraka ataon'ny olona, noho ny fanomban-javatra ataon'ny olombelona vokatry ny mampanota azy, fa io koa no nalàna ny zava-boary. Dia tiany ny tompo ohatsaitsika raha ny hoe matoky am'izay rehetra iainanao, fa ny tompo te mampanantena fiadanana, mampanantena lanitra, mampanantena fiainana ao anao. Dia hoy ny tompo ary manao hoe tazony mafy ary zay efa nananao, de ny finoana fa misy fiainanao ambadiky ny fahafatesana, tazony mafy zay efa nananao, ny satroboninahitra ny meniny tompo anao, fa miandry anao lay lanitra, miandry anao lay mandrakizay, de miorena tsara, aza miova, mahareta amin'ny fitiavanamana, mahareta amin'ny fanompona, aza petraka eto amin'izao tontolo zao ny fonao. Hoy Jaona manao hoe anakaza ty zao tontolo zao, miaina mijoro vavolombelona etsika, mizara fifaliana, fa tsy eto ny fotsika fa ao amin'i Jesosy, ao amin'Andriamanitra.
ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny toriteny sy ny teninao zay mampiorina anay amin'ny finoana, mampiorina anay amin'ny fahatokina mba tsy ho fenjain'ny tahotra, tsy ho gejain'ny tahotra, na ny fonay na ny asanay na ny fanoloran-tenanay. Zao tontolo zao de anjakan'ny tahotra ny foly ka mitebiteby lava. Zay kosa manana anao de ampianarinao iaina ny fanantenana. De misaotra Tompo fa afaranao zay fa izao tontolo zao de tsy azo ametrahana ny fo orava arak'izay fotoana voatendrinao, mielina, tsy azo ametrahana ny fahatokina fa ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay. Manafatra anay koa ianao fa ao ambadiky ny fahafatesana de efa namboatra toerana ao anay ianao hovatananay rahatra zay. Raha miala ety ka iteninao aminay manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, mety hira ny fifalian'ny tomponao. Mihoatra noho zany de nanafatra anay ianao fa zay olona efa nantsoinao, nofidinao, efa nifidy ianao raha teo koa aza de ampanantenainao lanitra sy fiainana mandrakizay. De jereo ara ny fiainanay Tompo, ampioreno amin'ny finoany zahay. Aza velinao iova, tsy mahazona anao fa tazony Tompo ny asanay, ny fanoloran-tenanay. Vavaka izay ho an'ireo tokantrano zay mpanaraka ny Mofonaina ataonay fiangonana isan'andro, ampahirezo ny kristianina tsirairay, ataovy miorina amin'ny finoananao, azony ny asa, ny fivelomana, ny fanomponanao, azony amin'ny fifankatiavana ny isa tokantrano, ataovy mahay mifamela, ataovy mahay mifandefitra, ataovy mahay mifanaja satria hamantana lanitra sy tanja vaovao zay efa nomaninao an'ny mpino. De ampahirezo ny firenenay Tompo, ampifankatiavy zay ary amindreo fo ny tanindrazanay fa Andriamanitra azo antoka ianao. De mametraka ny fiainanay tsiray avy ampelantananao zay Jesoa fa Andriamanitra azo antoka ianao, ao aminao nametrahanay fiainanay fa hoaiza moa zahay fa ianao ihany mananteny ny fiainana mandrakizay Tompo. Amen.